tompo misaotranao zay misaotranao zany amin'ny zanakao ny amin'ny cœur d'adorateur zay nomenao azy ny afahasoavana zay nampitomboinao azy miporofonao tokoa tamin'ny alalany zanakao Jesosy ny fitiavanao anay ary androany zay Jesosy Kristy tompo mbola manondrika ny lohanay hatrany eo amin'ny seza fiandrenanao tokoa mety tsy hitanay maso fa afaka natonanay nondrahan'ilay Jesosy zay latsaka en tant que sacrificateur éternel izy en tant que sacrifice parfait tokoa lasa afaka manana accès amin'izany zay Jesosy tena mbola makasitraka tokoa zay mandraky ity ny androany ary mandrakizay ny amin'ny fotoana mbola ahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao indray Jesosy sotranao zay na de restraire ny zavatra azo ataonay atao anatin'ity toerana ity mbola ahafahanay nanandratra ny fanahinay eo amin'ny seza fiandrianana indray Jesosy manaraka amin'izao fotoana manaraka izao Jesosy mbola mangataky ny ositra ao hatrany zay mbola mandrakotra anay indray amerina ny fanoratenanao aminay izy Jesosy ny zavatra tsy takatry ny sainay tsy hitany masonay Jesosy Kristy tompo ifonanay aminao avokoa raha nanana doty zay ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Halleluja. Abakoka tukfat. Emanuel te. Avereny ny fanoratenantsika ho an'Andriamanitra omeo azy ny voninahitra mandrakizay. Emanuel tena ho anao vanandre ny feo sy antsonao zato tena ko izanany raiso tompo raisoli Jesosy Efa và fotsiny nareo zay tsy mahafantatra ny Sitraka anao zay siana amonjy vonona sisaikyo itolatrany ilay fitiavanao ambara-piara-pofonakyo Jesosy tena averenao ny fitiavana voalohany tokoa zay le fotoana zay nasahanay nino fa nanolotra ny ainy le tomponay mba hamonjy anay eny tompo tsy mamendrikao feno lotony ao ampoko ao nefa re izy mafitiavana miloko anahy arom-panompona anomby sitraka anao zay tianao ka ho mpanompo vonona sisaikyo itolatrany ilay fitiavanao ambara-piara-pofonakyo Jesosy tsisy famendrehana tokoa na de kely azy zay eritreretina hoe prix à payer zay sacrifice mba vitanay zay nomenay ve de tokony aneo zavatra mihoatra anao tsy e Jesosy marina ny tenenin'ny zanakao teo fa fitiavana ny tokony aseho lanao no fifarikyo ho anao
you iovavo lobelonao Jesù domanikio sy teririkio tokoa anony sitraka anao zay tiana ka ompanompo vorona sy saikio itoriatrany ilay fitiavanao ambaram-pialam-pofonakio Jesosy sokafanay mitanatana ny fonay Jesosy mpano tsy mahasoa zay fa na ho isorona eto amin'ity tany ty ary zay ankehitriny dia afaka manangana ianao na dia vato ary afaka nokona fonanay avokoa zay tsy netezanay irahana taloha Jesosy vonony zay androany fantatro fasarosaridikio marobe ny zavatro sendraikio nefa ianao no momba itsanakaotrany fo sy fana anony sitraka anao zay tiana mba ompanompo vorona sy saikio itoriatrany ilay fitiavanao ambaram-piaram-pofonakio Jesosy misaotra tsy mankasitraka anao zay fa mpamindra fo ianao mpamela helika ianao misaotra anao zay amin'ity fotoan'androany ity fa mahazo ny anjaranao indraindray zay androany misaotra ny amin'ny teny zay alefanao manafaka anay manasitrana anay ary mamerina anay amin'ny lohany Jesosy misaotra anao zay no ny herin'ny fananao zay miasa atao anatinay manamboatra sy manefiny atao anatinay rehetra ary mamerina ny amin'ny fitiavana voalohany tokoa androany misaotra Jesosy eo ny amin'ny révélation rehetra zay omenao anay amehezanao anay androany misaotra sy mankasitraka anao zay amin'ny anarana hery Jesosy amen mahazo toerantsika alleluia teneno akaikinao fa aly mahitanao indray androany efa nitenentsika foana fa ny sekolon'ny fanambinana tsy resa-bola teneno akaikinao tsy resa-bola ny fanambinana tsy resa-bola mihitsiny raha nahare tsara ny fitarihan'ny tonton taty eo tsika saorana an Jesosy le izy fa anisan'ny lesona zay hozarana androany mihitsiny le izy isaorana an Jesosy le izy tena akaikinao tsy hoe foana akory ny kitapo dia mila vola fa resaka fitiavana le izy zay mihitsy le izy resaka fitiavana tena resaka fitiavana le izy tsy resaka lalàna le izy ary tsy resa-bola le izy fa resaka fitiavana tsy filambanin'Andriamanitra koa le izy fa le resaka fitiavana tsy faneren'Andriamanitra koa le izy fa mbola resaka fitiavana anao ihany koa le izy rehefa mamaky ny boky ny Malakia 3 nareo dia hitantsika tsara mihitsiny fa tiany zana no avahako izy zay mpanompo sy tsy manompo noho ny fanarahana zay resaka hoe précepte na lalàna zay ao anatin'ny royaume ny fanjakana tsisy lalàna zany antsoina hoe fanjakan'ny barofo fanjakan'ny barofo aitsika daholo zany fomba fiteny zany fanjakana tsisy lalàna zany fanjakan'ny barofo fanjakana samy maître samy te-hitondra ny tenany tsisy lalàna tsika kosa nefa tsy ho ambaniny hoe lalàna fehezina araka mifanaon'ny olona hoe ohatra zao hoe tsy mahazo atao an'izao tsy mahazo atao an'izao tsy ohatra zay le an'Andriamanitra fa le lalàn'Andriamanitra fitiavana tena akaikinao hoe fitiavana
talohan Jesosy niala teto ambonin'ny tany dia nametraka lalàna anankiroa farana izy, lalàna mpitiavana le izy. Lalàna mpitiavana le izy, fitiavana an'Andriamanitra ary fitiavana ny hafa. Tena kaikinao ary nakaiza amin'ny fitiavan-tena hoe tsisy maty le fitiavan-tena satria tsika dia maty eo amin'ny Kristy dia velona eo amin'ny Kristy. Ny fanoloran-tenantsika nataontsika tamin'ilay firana teo dia tadidio tsara, maty an'i Kristy ianao dia natao velona ho an'i Kristy. Tsisy momba ny tenanao intsony. Averiko foana. Ny formation na disciple, vrai formation na disciple, tsy miresaka momba ny tenanao mihitsy ianao, ary tsy miresaka momba ny tanjona ho an'ny tenanao mihitsy ianao, fa ny tanjon'ny royaume dia ny tanjon'ny Jesosy, tanjon'le roi. Inona ny tanjon'le roi? Raha soldat anankiray zao, lehilahy anankiray, nanolo teny izy, nanantona izy amin'ny birao anankiray hoe za te ho militaire. Antanina ve inona ny tanjonao? Tsia, ny tanjonao vao mifranchir an'le porte en tant que soldat amin'izay ianao tadidio fa tsisy tanjonao intsony ianao. Ny tanjonao dia ny tanjon'ny fanjakana na ny tanjon'le pays. Ao tsika, mbola maharaka tsara tsika hatreo. Dia jereo tsara ne zay zavatra rehetra momba amin'ny fiainanao rehetra zany dia tsy maintsy géren'le général, géren'le capitaine, géren'le lieutenant, géren'le zay eo amboninao rehetra, satria ianao efa natao ohatrany hoe maty ary mahazo maty ho an'ny firenena mihitsy. Tena tsoroko mihitsy, mahazo maty ho an'ny firenena mihitsy. Ny soldat zany dia natao ho faty ho an'ny firenena. Tena kaikinao ianao koa tokony ho faty ho an'ny royaume céleste. Daony aka ten'Andriamanitra sika. Ao amin'ny Korintiana faharoa toko 5:10. Azafady, toko 5. Manomboka verset 14. 2 Corinthiens 5:14. Korintiana faharoa toko 5 manomboka 7:10. Minaran'i Jesosy. Car l'amour de Christ nous retient, parce que nous avons ainsi jugé que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il soit mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes. Alors, tsy velona ho an'ny tenantsika intsony, mais pour celui qui est mort pour eux est ressuscité. Ny olona kristianina zany tsy velona ho an'ny tena intsony. Dikan'izay zay no mahatonga antsika mibedy ny tenantsika foana hoe maninona tsika mitaky zavatra amin'i Jesosy. Tena kaikinao ianao tsy mahazo mitaky ninona amin'i Jesosy mihitsy. Ny olona tena tera-baovao eo amin'ilay verset 15, verset 17. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Io le nouvelle créature. Ny olona nouvelle créature tsy maintsy maty eo amin'ny Kristy mihitsy aloha, zay vao antsoina hoe olona nouvelle création. Ny olona nouvelle création tadidio tsara fa ny bokin'ny Romains 8 ihany dia hoe izy ny prémisse des frères, prémisse n'le nouvelle création io. Jesosy le prémisse n'le nouvelle création. Ino moa zany hoe prémisse? Izy ny lohany, izy ny voalohany indrindra. Fa manaraka azy rehetra dia tokony Krista daholo. Zay no mahatonga antsika tsy mitondra ny anarana chrétien zany raha ny tokony izy raha tsy efa mpanara-dia tahaka ny Kristy mihitsy tsika. Ny œuvre ny Saint-Esprit ao anatinao voalohany indrindra dia mba hahatonga anao tahaka ny Kristy. Hahatonga antsika tahaka an'izy raha ary surligne eo mihitsy io tadiditsika mandrakizay io verset 15 io hoe afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes. Le dorénavant io manomboka amin'le mifranchiran'le porte ianao hoe Jesosy eo manaiky anao tompoko famonjy ny fiainako manokana, manaiky anao mireconnaître anao maty teo amin'ny hazo fijaliana ianao niditra tao anaty fasana ianao atelona ianao maty ary nitsangako velona. Tadidio tsara fa ny resaka hoe fahateraham-baovao tsy vitany vavaka fotsiny. Le vavaka iny introduction sy ampidirana anao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ohatra izy Jesosy mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa misy ny tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy tera-baovao anao, tena kaikinao tsy maintsy tera-baovao anao. Ary ny fahateraham-baovao ianao no mahafantatra azy hoe tera-baovao tokoa ve za zany? Fa taro ny fiainanao efa ao amin'ny Kristy tokoa ve ianao?
sa mbola ao anatin'ny religion fotsiny hoe mahafantatra momba ny baiboly tsy mitovy mihitsy ny olona tera-bavao sy mahafantatra momba ny baiboly ary ny fomba fampafantarana baiboly io tadidio fa tsy maharesy ny exégèse zany mihitsy ianao tsy haresy azy mihitsy ianao maraina atondro ariva mamaky baiboly ireo olo ireo fa mavo azy tsy mino ny kristy zareo fa mitady fay ao anaty baiboly mitady fay aminganana ny olona hoe hitanareo tsy marina akory hoe nirodana Jeriko hoe nirodana mandan'ny Jeriko tsy marina akory zany fa nisy glissement de terrain tamin'izany dia ninjera le izy zany ny fomba fanaon'ny exégèse zany Jordana tsy niolika akory fa nisy crevasse dia nilatsaka atao daholo le rano zany le fomba fisainan'olombelona dia iny koa anao tena marina tokoa ary bobaraka zany le nampianarina anatany ampianarana eo anao dia tratra fa ny olona tera-baovao na inona hitany na inona tsy hitany satria fantan'izy hoe nisy fanahin'Andriamanitra nidina ao taminy dia tera-baovao izy no io fanahy io le fanahy ny perany nisy zavatra mitranga tsy voahozongozona intsony fa miorina amin'ny famarinana amen sangamy tananao dia teny hoe sotranao a Jesosy manomboka androany tena surligne eo isaky isa-maraina ianao dia tadidio fa zao ny voalaza tsy ho velona ho an'ny tenany sony izay velona fa ho an'izay fa maty sy nitsangana monjy azy ianao zany ianao milaza fampanaradian'i Kristy io tena miteny ianao fa ianao tsy tokony hitady an'Andriamanitra intsony noho ny tenanao tsy tokony handalika intsony hoe j'ai payé le prix kosa najaniko ny vadiko ianao miteny hoe sarana ny zanaka ny vady ny trano lozana tsy azonao zany le tenin'Andriamanitra mbola misy zavatra tsy azonao ao mbola misy zavatra tsy zany mihitsy le prix à payer tsy zay le prix à payer tianao fantatra ny prix à payer tena lafo indrindra nefa ny fidianan'Andriamanitra anao Jesosy le izy tena hoe Jesosy le izy amen ohatsika hijery an'ity ataoko hoe complément le izy ty fampianaran'ity androany momba ny fampianarana momba ny dimy efa nitarika tsara teo mpanompon'Andriamanitra teo fa ny dimy tena tsy lalàna le izy fa fitiavana ny lalàna dia nanomboka tamin'ny Mosesy vao mivoaka any amin'ny Levitikosy nareo mahita anazy fa nahagaga dia tokoa nisy sametra-panontaniana omaly izy nanaraka ny fandarana omaly indray zao aloha andraso aloha adinina lesona izy fomba me mitombo izy zany fa mbola tsy ampy question réponse isaky ny zoma manomboka 20h45 question réponse ozy izytsika hoe ianao rehefa méditer rehefa mamaky baiboly ianao forcément tsy maintsy misy zavatra tsy fantatrao tsy hoe manana tapaizana momba ny baiboly akory paster fa misy zavatra nomeny fahasoavan'Andriamanitra atsika dia misy connexion irasantsika amin'ny fanahy masina ahafahantsika mamaly araky ny baiboly selon la lumière ny tenin'Andriamanitra zany manasa anao anaraka an'io isaky ny vendredi soir manomboka 20h45 matoky fa afaka mifanontany tsara tsika hoe nahazo tombo ny vetsika ny eno omaly sa tsy nahazo nisy zavatra forcément tsy maintsy nisy zavatra nitombo tao nisy zavatra mbola tsy renao tao ohatrany hoe le tantara hoe le anankiray iny zao hoe isaky ny na zay mivady ary meny fanahy masina an'iny ny faly be le hoe isaky misy esprit d'Élie irahan'Andriamanitra dia misy esprit de Jézabel koa manohitra foana tadidinareo maly esprit d'Élie tonga Élie dia tonga Jézabel dia rehefa tonga amin'ny fariseo tamin'ilay fanontaniana momba ny Jaona mpanao batisa hoe fa maninona no nitapahana ny lohany dia satria tonga indray Élie tonga indray ny fanahin'ny Élie dia tonga indray ny fanahin'i Jézabel tamin'ny alalan'ny vadiny roa dia tahaky ny tenenin'ny Jézabel any akaba tahaka izay ihany koa ny tenenin'ny Hérodias moa nareo Hérodias any vadiny hoe any roi hoe meo anahy ny lohany dia ohatr'izay mihitsy reny zavatra ireny zao tsy fantatry ireny raha tsy misy fametrahana fanontaniana ohatr'izany dia rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana dia lasa misy valina dia mitatra ny connaissance atsika dia tsy ringana intsony tsika amen pasteur Ronja ihany koa il y a 3 semaines tany angamba zay nanontany an'izay zavatra zay ahoana ozy izy vao maraina ny andro tadidiko tsara mihitsy ny lady maraina dia za hoe
amin'ny école de prospérité moa valiny fa ahoana ozy izy ahoana izy ny fahatakarana nananany Abraham io pasteur Onja tsy hoe tapahaizana izy na hoe tsisy fahaizana koa momba fanjakan'Andriamanitra fa nanao méditation izy ny sabotsy alina dia lahady maraina izy dia nanatona izy ahoana ozy izy nahatakarany Abrahama hoe andeha andodimo mago nefa ny lalàna ary taty amin'ny Mosesy vao mivoaka hoe aloaviny afafolo-karena dia hoe tsika gaga be mihitsy ary izy koa moa no nampianatra ny Kain sy Abela hoe manaova offrande tena kaikinao iza ny nampianatra azy ka na ny offrande na ny dimy akely izy ke tsy resaka lalàna fa resaka fitiavana zay ny tenen'ny tonton resaka fitiavana izy Abela nolotra ny voalohan-karena les meilleurs ho an'Andriamanitra satria tia ny Andriamanitra fa ny Kain ny sombotsombo tsy nataony voalohany teo amin'ny fiainan'Andriamanitra namezy tena kaikinao hoe namezy takanao hoe fa tsy nataonao voalohany Andriamanitra jereo ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ankehitriny raha tokony nanao ny tokony amaliana antsika zany raha hoe selon an'le prépayé le nytenen'ny tonton Tanjona teo tsika tokony tsy tahina mihitsy ntsika satria raha ny amezanao dimy hoe satria zay ny toroteny masaka atao anatinao taloha hoe rehefa sy ny dimy dia omenanao 90 oui selon notre calcul à nous zany tenena kaikinao calcul n'olombelona zany fa ny an'Andriamanitra tsy tia mihitsy calcul satria ozy izy ndanany jereo mipassero ozy izy andanany jereo fotsy ny lisy any an-tsaha jereo reny ozy izy jereo ozy izy tsisy latsaky reny fa omeny daholo reny ozy izy tsy mamafy tsy mijinja reny ozy izy tsy mikarakara tena efa jereo ozy izy nareo rokely finoana tena kaikinao ianao ty tena ohatra mbola za tsy miteny hoe kely finoana fa ianao ty mbola fotsiny teny fotsiny ianao ty ohatra mbola nandray ny olona tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria nare hoe rehefa mandodimo amin'ny azo ekaila hono dia mamaly vavaka Andriamanitra misy zany ka efa reko zany dia misy olona tonga teto ndray mandeha zay anatitra dimma fotsiny satria na rehefa volombelona mombany hoe fanaterana dimy tsy teny an'ilay anaran'olona fa mety matsapateny izy eo ambadika ao mila tsy mety reny zavatra reny tsy mety reny zavatra reny satria le izy aiza ho aiza le toerany fonao vis-à-vis an'le fanomezana nampianaritsika koa nampianarin'ny fanamasinantsika hoe ianao rehefa mamafy any amin'ny tany tsara dia misy vokatra tsara tena kaikinao tsara aloha zay connaissance fa misy fahatakarana lavitra tokony eo arana ohatran'izay fanontaniany pasteur Onja zay zao tena bonne question izy fa ahoana tokoa ary nahatakarany Abraham dia avy eo fanontaniana ny navaliko azy fa ny masina moa mpanao an'izay Jesosy koa mpanao an'izay misy mametraka fanontaniana azy dia indraindray apetrahan'ny fanontaniana ihany koa mahafinaritra izy tsy question piège ny pasteur Onja fa za koa ary tao anatin'izy dia tonga saina dia avy eo nametraka fanontaniana koa izy hoe Kaina sy Abela ahoana azy iza ny nampianatra azy dia eo anao vao tonga saina hoe marina le izy Jesosy tena marina le izy za mihitsy ny diso kely ny fahalalako momba ny resaka dimy momba ny resaka offrande zay le isika hoe ao anaty royaume tena hoe ao anaty royaume tsy maintsy misy fomba fizerena hoe kandroano migere ny zavatra rehetra ao anaty royaume anankiray tsy maintsy misy lalàna tsy maintsy misy précepte tsy maintsy misy ordonnance tsy maintsy arahanao ka ao anaty baiboly ny dimy ao anaty baiboly ny offrande fa anjaranao no manatateraka sy tsy manatateraka an'le izy mety miteny hoe hatramin'izay tsy nandodimy ohatra ny to mandeha ihany le izy ry paster tanareo hatramina tonga ny lalàna teto ambonin'ny tany zay vao révélé ny péché raha tsy nisy lalàna mihitsy tsy fantatry ny olona fa veriny fa hoe mampety azy le izy mampety azy satria mahazo aina be le vatana mahazo aina le chair azonareo dia jereo tsara nanomboka tonga ny lalàna dia zay vao tonga saina daholo ny olona ayve tsika atao anaty péché ayve tsy tian'Andriamanitra zany zay ny antom-pisiany lalàna tena kaikinao zay ny antom-pisiany lalàna any Madagasikara moa no tena misy fa aty ny atsika tonga dia eny amin'ny lalana autoroute
raha reo marikena tonga dia iny tonga dia inona le baravy be reny fa ny Madagasikara ianao rehefa mandeha mivoaka an'Antananarivo dia misy ny antsoina hoe balizy ao tsika mahafantatra balizy daholo kosa angambana balizy selon an'les distances plus izy met serré dia plus izy mais dangereux plus izy malalaka dia ndikan'izay mbola mahazo mandeha mafy ianao ao tsika za aloha nianatra aloha ianao permis-ako tsy vorontsiloza mihitsy ianao permis-ako tena akoho tena fermier tsara tsy vorontsiloza amen tsy nividy fa tena nianatra mihitsy zay ny ahaizako an'le izy ka ohatr'izay koa ny lalàna ianao ohatra hoe mitondra manana super caisson zany ianao tena 4x4 dia mitoky amin'ny herin'ny 4x4 ianao dia efa manomboka mesere le balizy dia ohatsy ianao ninany zavatra 2016 mihitsy ty atonga ianao dia aria miatsana aria ianao nyrofin'ny olona arofinao anatin'le 4x4 koa raha zay ny tianao faty ny raisina zay mahatonga ny olona maty tenenino kaikinao zay mahatonga ny olona maty mifanahany efa nandefa lalàna Andriamanitra tamin'ny Ancien Testament aza mihoatra an'izao fa feno balizy dia efa manomboka seré le izy efa miteny ny profeta aza manao an'izao efa miteny ten'Andriamanitra inona mbola ataon'ny olona tsy maninona zany hoe tonga dia ohatsy izy ACDC highway to hell amin'izay ny alehan'ny lisany highway to hell tenenao akaikinao hoe autoroute de l'enfer tenenao izy autoroute de l'enfer hoe tsisy limite tsisy limitation de vitesse fa tonga dia mur ny any amin'ny farany any tonga dia fahafatesana mandrakizay matoa Andriamanitra mametraka fananarana mandefa teny fananarana dia satria tiany ianao tenenao akaikinao satria tiany ianao matetika ny olona rehefa bedesinao ohatr'izao hoe io indray vajay indray miverina indray le dime fa satria ngamba mbola tsy nazo ny dime raha teneniko avoaka eto ny kaheny momba ny dime za miteny anareo fa tsy ny atsasakareo mihitsy ny mandoa dime tsy atsasakareo mandoa dime fona aminareo ahako raha tsy maintsy miteny an'izany tsy jery masony izaniza fa misy tsy mandoa ary misy tena mandoa tsy tapaka mihitsy so ary zay reto ka averinareo fa tsy mandoa zay tompoko mandoa zahay pasteur Rodolphe Vavolombelona fa ny dimanay telo menadara eo dia alefa manokana en connexion amin'ny ministère any Madagasikara satria ny fototra marina zany tsy handainga amin'izany mihitsy zay ianao raha ohatra ka te ahomby amina zavatra anankiray manana connexion tsy tapaka mihitsy ary fampirisiana ny hafa ihany koa le izy za akory tsy miteny hoe tsy sotahiny ianao rehefa tsy amedimy miteny kaikinao za tsy hiteny ary tsy manery an'izaniza mihitsy tsy mbola nanery mihitsy ny ndrasako tery ambaravarana tery hoe tsy efa fotoana ve zao tsy efa mivoaka ve ny karama taratara indray nga ny karama tamin'ity mois ty tsisy mbola nadiniko an'izany nareo tsiraray avy reo na nareo mpandoa na nareo mbola tsy nandoa tsisy terena na dia nyrakitra sy ny offrande rany tsisy ny terena teto hoe ataovy misimisy androany ary maninona mikoritsana ny any tananao androany tsy atao zany ary tsy atao ary tsy fomby zany no le izy ne fatatsika le izy hoe tsy mety fa le izy nefa ne ndraindray tsika ohatry ny eritreretsika ohatry ny kritika foana koa ny ataotsika zany tsy kritika le izy ianao rehefa tafiditra ao anaty royaume anankiray any tsy maintsy misy zavatra tokony ataonao aza mieritreritra mihitsy hoe ka le izy ene pastera tsy ampy oui io tsy ampy foana io teny anao fa raha manontany olona manana million anao tsy ampy azy io nanana tantine zay tena sérieux Vavolombelona ty teneniko ty nanana tantine zay tena hitako tsy nanana an'izany tantine zany mivadiny fotsiny miasa tamin'ny voalohany fantatro mihitsy ny toerana ny alany fa ndre mandeha zay izy nanana tolotsaina tena nanana sagesse izy navita nanangana business tena mifructifie tena amina million centaine de millions vola gasy lasa multimillionnaire izy taty aoriana dia haiko tsara mihitsy ny fomba fiainany taloha mofo gasy mofo sira ny fividiny anay fa izy koa olona nikarakarana be mihitsy izy dia rehefa tonga tao anatin'le fotoana hoe lasa million am'izay tsy mivoaka zany olo zany raha tsy misy million anaty poketra faitreto am'izany million vidy glasy any amin'ny one zany tena hoany zay hoany lahy zany no teneniny anahy
dia hoaniko koa zay hoaniko fantako tsara le teobolana taloha sy ny teobolana tamin'izay fotoana zay dia jereo amin'izay misy taona izy nisy taona narahara dia hoe fihina problème dia hoe tsy manam-bola dia nefa izy avy eo nisy fotoana izy naniraka anahy nisy million tao anatin'le poketra tanareo izy taloha izy nainiaina tamin'le kely fa nanomboka rehefa nitombo le poketra dia lasa tsy mety raha tsy midéborda million ohatr'izay foana ny olo ka miteny anao na 500 euros na 10 euros na 20 euros na 50 euros na 5000 euros tsy amin'ny foana io amin'ny cher amin'ny charnel anao amin'ny convoitise io nofo tena tiens io nofo mitady zavatra foana taloha zao anao mety nahainy akanjo 5 euros fa zao anao tsy mahay miakanjo raha tsy 50 euros mariny zany taloha izay mivady mavita mandeha mankany amin'ny parka miaraka amin'ny 2 euros inona ozy izy nareo ny azony amin'izany 2 euros zany dia ny akaikinao taloha le izy aloha nahazo taloha le izy aloha nahazo kosa iny le nahavoan'ny copé hoe 15 centimes ozy izy ny pain choco dia mezan'ny journaliste izy hoe orangaty efa 95 centimes zao mora indrindra pain choco sorantsika an' jesosy zany mila mitondra mbavaka amin'ny frantsy sika zafady vetivetika tsy mety zafady dia zao lao tsona tonga hiverina atao amin'le lesontsika io charnel io le convoitise ataoko hoe tsy convoitise le patience le désir n'io cher io tadidio tsara fa io te hiadana foana te hanana confort foana taloha zao mety tsy nanana automobile fa nandeha transport navita zavatra bebe kokoa noho ny nanananao automobile satria anao manana confort foana dia te hila plus foana dia verina atao anatin'le lesona amin'izay le 2 Corinthiens 5:14 teo voalaza teo tsy velona ho an'ny tenantsika ntsontsika exclu mihitsiny ao anatin'ny didin'i Jesosy ny fitiavan-tena ny fangatahana momba neny tena fa neny Jesosy fitiavana an'Andriamanitra dia fitiavana ny hafa tenena fitiavana an'Andriamanitra dia fitiavana ny hafa dia tsy vitan'izay fa ilay hafa koa mbola incluant ny ennemi mitia ny ennemi koa dia ozy ianao fa aiza ihany ary ny anaty Jesosy ohatran'izay mihitsy le fandoavana dimy offrande au fait ndao ne i Abrahama dia nisy olona miavaka atao hoe Melkisedeka zay nandoavany Abrahama ny dimy fandoavana dimy koa zany tsy any amin'ny n'importe qui fa misy olona metrahan'Andriamanitra azy migérer an'le royaume ety ambonin'ny tany jereo tsara tamin'ny Abrahama dia hoy izy ny tao anatin'ny voalohany dia hoy izy iza ny voalohany indrindra dia hoy izy voalaza ny amin'ny bokin'ny Genesis mbola tsisy bokin'ny Genesis tamin'izany fa izy tsy nao anatin'ny bokin'ny Genesis voalaza anatin'ny bokin'ny Genesis fa tamin'ny voalohany Andriamanitra bon ny arena rehetra sy ny fananako rehetra zany tokony honoreko an'Andriamanitra tena hoe honneur zany hoe mihonore an'Andriamanitra dia hoy izy zao zany zavatra tokony ataoko Andriamanitra tokony premier en toute chose eo amin'ny fiainako zereo tsara ny zavatra ny épreuve izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary nahatonga azy tafavoaka nahazony an'le hoe rainy finoana efa fantany tsara mihitsy fa niandry ny Isaka hatramin'izay izy fitahiny Isaka prospérité Isaka tadidio prospérité Isaka rehefa azo nefa le Isaka dia izy indray le Andriamanitra namiala izy atolory anahy io averenao ty amiko indray tadidio tsara fa iny karamanao iny zay zavatra azonao iny tadidio fa takonotry ny Isaka iny efa elany ianao niandry le hoe karama mba mavotsavotsa tsara misy taona olona ho an'ny olona zay hoe tsy niasa tena rehefa le hoe nahazo asa amin'izay ka nahazo an'le pactole tena ozy zao afaka mividin'izay vidiko amin'izay amano tsy te mandoalika atsony erreur fatale reny zay le erreur fatale atsika olombelona zay isika CDI indéterminé dikan'le i dika zay
tsy mahazo roahana mihitsy reny zany raha tsy hoe tena manao erreur fatale grave be mihitsy erreur grave. Au commencement neny Abraham dia izy au commencement Dieu donc je vais honorer Dieu. Le fitiavany Abraham nangataka ny Isaac tsy nangatak'andro mihitsy ny Abraham hoe alao mba amin'ny herinandro fa ao mba hianao deuil une semaine aloha zay mivady fa tonga dia teony eo teo kaikinao teony eo neny Abraham vao nitenenina izy zay maray ny finoana azy tonga dia nomeny daholo zay nitakian'Andriamanitra rehetra. Tsika rehetra reto tena mila manao zay takian'Andriamanitra rehetra tsika. Zay mahatonga atsika tamin'ny 2014 Andriamanitra nitenentsika an'iny rehefa hiditra ny année 2015 tsika tadidiko tsara mihitsiny dia zao noteny fanahy masiny hoe teneno Andriamanitra teneno ny olona fa manomboka amin'ity taona ity dia ho alpha sy oméga sy ataovy ny teneno ny olona mba hanao an'Andriamanitra ho alpha sy oméga isan'andro tsy ho ambava fotsiny zany hoe izy lay voalohany dia izy le farany izy le commencement dia izy mifan fa tena isan'andro dia saivy mivavaka ny olona hoy izy hoe Dieu tu es mon commencement dia rehefa mifarana tu es mon fin koa zany saky mivavaka ianao isan'andro ianao ny fiandohana ianao ny fiafarana fa miteny ianao fa tena ho hitanao ny fiovan'ny fiainanao rehefa anao an'izay ianao manomboka androany teneny Jesosy oui vao misokatra ny masonao Dieu tu es mon alpha et tu seras mon oméga. Manomboka hiasa ianao tu es l'alpha et tu es l'oméga. Dia hitanao tsara zany conseil ny fanahy masina zany hitanao tsara ny fanavany hitanao tsara ny sagesse ny intelligence zay anavahany anao eo matoky an'izany mihitsy ny ako. Amen. Ao tsika dia jereo tsara raha hitantsika teto zao ao amin'ny tantaran'ny Abraham neny Abraham tsy resa-bola mihitsy n'le izy ary raha nenikaina sy abela ary dia hitantsika mbola tsisy resa-bola tamin'izany tena kaikinao zay mahatonga an'le izy tsy resa-bola mihitsy ny olona nametraka amin'ny vola hoe ny livre sterling ny ambonimbony dia neny dollar américain euro faharoa dia ny dollar américain fahatelo dia ny olona nametraka an'izany lalàna zany selon ny économie zay ao anatin'le fanjakana sy ao anatin'le république anatin'le état fa ny an'Andriamanitra le te-po mihitsy le izy tena kaikinao le te-po le izy le te-po ny abela hoe Andriamanitra ny nameana ny zavatra rehetra izy ny namorona ny zavatra rehetra omeko azy koa ny prémisse. Ao tsika raisinao ty ny dimy zany voalohany indrindra dia tsy resa-bola ary ny dimy koa zany dia au-delà de la loi le izy hitantsika teo le izy au-delà de la loi le izy talohan'ny lalàna ny tiako tenenina amin'le izy talohan'ny lalàna ny dimy ho an'ny olona zay menimenina aminareo reny nareo maka dimy sy ny karazany ampianaro tsara le izy voalohany indrindra le izy fitiavana reconnaissance an'Andriamanitra le izy ary fametranan'Andriamanitra honneur an'Andriamanitra le izy fametranan'Andriamanitra ho lohany commencement eo amin'ny zavatra rehetra. Ny dimy dia tsy nitireny source tamin'ny lalàn'ny Mosesy efa niteneniko teo le izy proof i Abraham ampeye Isaac ampeye efa namea an'izany izy. Genèse 14 18 à 20 Genèse 14 verset 18 à 20 Genesis toko efatra ambin'ny folo andiny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Genèse 14 18 à 20 minaran'i Jesosy Melchisédek roi de Salem qui était prêtre du Dieu très haut apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. Dia taitra tao anatin'izay ny fony Abraham hoe oui Dieu très haut il a formé le ciel et la terre. C'est lui qui me bénit. Verset 20 et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le dixième de tout le butin. De tout le butin. Dikan'izay na omby na osy na ondro na tsy haiko zay butin teo zany na pierre précieuse zay azony tamin'ny fahavalo dia nomeny ny dixième. Mila mianatra ianao manome an'izay zavatra zay. Raha i Abrahama zany raisinaoty raha i Abrahama zany izy tsy rain'ny lalàna
il n'est pas le père de la loi. Ce n'est pas le père de la loi, c'est le père de la foi. Tenez, père de la foi. Raha izy père de la foi zany manao, ianao zany raha milaza fa taranak'Abrahama, izy ianao tsy tokony ianao. Raha ohatra ka tena makany amin'ny ancêtre lien ancestraux antsika hitantsika tsara mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny zavatra nataonyity père de la foi ty. Lié par la foi zany les dîmes. Notre foi est reliée à la foi de celui qui a été élu par Dieu lui-même. Andriamanitra no nifidy an'i Abrahama sy nanaovany an'izay alliance zay. Hoe ataoko fitahiana ho amin'ny maro ianao. Ao tsika. Dia zao zany, notre foi est reliée à la foi de celui qui a été élu par Dieu. C'est le père de la foi. Abrahama le père de la foi. Abrahama le père de la foi. Dia ny foantsika nefa relié aminy. La dîme ne vient pas de la loi, elle vient de la foi. Teraka atao anatin'ny finoana, teraka atao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra, la dîme. Tsy ny teny mihitsy Andriamanitra teny hoe kaikinao tsisy ao anaty baiboly zany. Amin'ny tantaran'i Abrahama ny resahako hoe Abraham, donne-moi la dîme. Apporte-moi la dîme. J'ai vu tout le butin là. Apporte-moi la dîme. Tsy ny teny fa i Abrahama mihitsy ny nahatsikaritra vao ny teny le olon'Andriamanitra Melkisedek. Oui, c'est Dieu qui t'a donné la victoire. C'est Dieu qui a formé le ciel et la terre. Il te bénit. Oui, c'est Abraham. Waouh! Je te donne la dîme. Jereo tsara. Natolona ilay izy, natolony teo am-pelatanan'izaka ilay izy, teo am-pelatanan'i Melkisedek. Melkisedek no nitsinjaran'le fandehanan'le dîme. Nisy olona nanome dîme taloha dia ozy izy. Ny zaraiko ozy izy le izy. Io zao hoe droit avaiza man namezan'Andriamanitra anao an'le izy. Tsy hoe zahako manararoatra ny droit nomen'Andriamanitra anahako. Fotsy zahako mantsy le olona. Andriamanitra tahaka ny tia Melkisedek ty, izy ny nandray ny ampafolony. Ao amin'ny bokin'ny lalàna izy, ao amin'ny Levitika ny Lévi no nomen'Andriamanitra an'izay droit zay. Dia tadidio tsara, ry zareo no menan'izay alalan'izay. Izy no tsinjaran'le izy, fa tsy ianao. Nanomboka tamin'izay le olona tsy nanome intsony, tsy ny telefaonina azy, tsy nandefa SMS mandrakity ny androany hoe aiza le dîme. Nampahafantarina azy zavatra tokony ataony anjarany amin'izay zany. Raha hitantsika teto raha nahazo lesontsika teo tamin'ny Abel. Neny Abel tsy ny sisasisany, tsy nefa teny ampovoany, fa ny voaloham-bokatra. Tena kaikinao voaloham-bokatra. Ny voaloham-bokatra sy ny premier né-an'ny bibiny ny troupeau anozy izy ny bétail no nomeny. Dia ohatran'izay koa zany tokony ataontsika. Ohatr'izay koa zany tokony ataontsika. Au commencement koa zany dia tokony izay. Vao mahazo butin ianao, ataoko hoe butin mihitsy izy. Butin ny asanao. Butin ireny ny zavatra azonao, butin. Zay zavatra rehetra azonao dia tadidio fa butin. Gain ny antsoina hoe butin. Dia apporteo amin'Andriamanitra izy au commencement. C'est-à-dire zany, il nous faut payer avant de payer les factures, les dettes et tout ça zany au commencement Dieu. Tadidio tsara. Zay zao tamin'ny nanana problème tamin'ny resaka hoe endetté tamin'ny resaka assurance ilay izy, assurance tany Madagasikara ilay izy. Dia tokony volam-pehin'ny assurance tany Madagasikara dia nilaviny zareo ilay izy. Dia tsy maintsy lasa hoe s'endetté zany izay mivady ty. Dia tadidio tsara fa ny banque tsy manadiny mihitsy. Tena kaikinao ny banque tsy mamelanao mihitsy. Tsy namela mihitsy izy fa na nisy volana na tsisy volana tao anatin'ny compte zany tamin'izay. Dia satria ozy izy ny fanjakana hoe ty rangahy ty tsy nandoa vola 7000 €. Satria vola 7000 € tokony payen'ny assurance ta Madagasikara dia lazainy zareo hoe zay tsy andohany io. Dia tsy maintsy izay mivady mibaby an'ilay izy. Dia na ohatrinona na vola na ohatrinona ny tao anatin'ny banque tsy haiko mety misy mahalala zay tsy tadidiko ilay lalàna. Dia izay vola milatsaka ao dia tonga dia alain'ny fanjakana daholo. Tsy haiko inona misy lalàna an'izay ilay izy. Manana droit zay zany hoe le tonga dia alainy daholo zany rongotan'ny banque ilay izy. Manana droit an'izay zareo. Ka na mametraka 5 € dia alainy, mametraka 10 dia alainy. Mandrapatonga an'ilay 7000 € voafafa mihitsy zany. Zay vao averiny amiko le droit. Azonareo izy. Dia ohatran'izay nen'olombelona ohatran'izay.
de tadidio tsara fa ohatra hoe ny téléphone antsika ireo zao a tsy hoe isam-bola antsika de mandeha milahatra eny amin'ny bouygues na any amin'ny SFR fa tonga de efa prélevé de mandefa facture fotsiny izy teny hoe kaikinao jereo tsara amin'ny maso ary ahoana ianao ty hoe amin'Andriamanitra ny rivotra izay miditra sy mivoaka eo amin'ny fiainantsika io ny sakafo izay hohaninao io vavakantsika misaotra anao a Jesosy fa ianao navokatry ny tany fô izy oui ary le anina hozy izy mba ahoana ary le ainao mba ahoana ohatrany ahoana daholo reny zavatra reny izy ampehany eny voamaly izay mivady me indray amin'ity kopikopony zalahy ty kopy 22 indray zao vao vita teo tany Maroka ampiakatra taxe indray ondry zareo hitaky vola manao lalàna tena hoe kaikinao zay le lalàn'olombelona manao ny toerana ao amin'ny placen'Andriamanitra indray izy indray no mitaky a hoe zao ny gazy zao ny CO2 navoaka amin'ny pays zao mila mipaye million aty aminay zany nareo de makaiza le izy mivadika zareo izy tsy mba nahare mihitsy hoe nisy machine na misy appareil vitany mba au moins manadio an'le rivotra tsisy vao mahina ny atsangana vao izy lasa indray izy manangana usine ary atsokosoko ary ianao sainy paye taxe voalohany aloha anao tsy mandeha ny économie fa mila mividy tomobile anao vidy tomobile diesel anao taxeny indray avy eo efa mba contribuer zany ianao ny économie an'le Frantsa mifona France sika eto paye anao an'le tomobile vidy tomobile diesel anao taxena indray avy eo de mbola surtaxena indray zany ianao satria vita indray ny COP 22 mila satria hoe miratsy be mihitsy fa iza manapaka an'le hazo any aizy ty any Amazonie iza ho an'iza le izy ho an'le peuple ao ohatra zany koa tsy mahazo mihinana gory de manangana ONG mihitsy fa iza moa mihinana an'le fina moa no hoanin'ny zareo le ao anatin'le ala ao chimpanzé mba azo hohaniny eo izy tsy manambola afaka hividanana caviar tsy manambola izy afaka hividanana thon rouge de ny olona village na pêcheur eny amin'ny sisiny tsy mahazo mihinana thon satria hoe lany ny thon de nefa naizy ianao mahita thon miditra ery amin'ny zao le nidirantsika teo grand frais anao rayon na thon zany ava izy reo thon reo ianao tsy avela mihinana le local tsy avela mihinana fa izy mahazo mihinana zany ny lalàn'olombelo tena akaikinao mitsoahany ty fiainana ratsy ty mihitsy za tena tena anao fa mifandoavana dimy amin'Andriamanitra famerenana ny lony ny fiainanao amin'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra tantanin'ny fiainako marina zay tantanin'ny fiainako sokafo ny lalana eo amin'ny fiainako esoy amin'ny fiainan'izao tontolo zao ny dimy de APE Malachi 3:10-12 Malachi 3:10-12 ny akabeazan'ny olona rehefa mitory dimy na rehefa hoe mare vokatra ny dimy de hoe satria namafy izy tamin'ny tany tsara de mahazo vokatra izy oui le izy en certain sens fa ianao tokony tsy jeren'izay zavatra mihitsy hoe misy zavatra amalian'Andriamanitra satria Andriamanitra marina amin'ny teniny de tsy maintsy fatorana amin'ny teniny de lasa mitaka an'Andriamanitra indray ianao satria ianao fa ny tenin'Andriamanitra hito ny dimy hito valio ary satria voasoratra le izy Malachi 3:10-12 apportez donc vos dîmes dans leur totalité tena kaikinao totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure inona moa le vivre mofo koa izy Jesosy ny sakafo koa izy ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ny sakafon'Andriamanitra tenin'Andriamanitra inona ny sakafonareo brebis ka azafady tenin'Andriamanitra mahatonga n'le sakafo tsara tena amin'ny tenanareo satria misy mandoa dimy mahatonga anao mbola tsy nandoa io mahazo no le fandoavan'ny sasany aloha le izy tonga de mifanitsina mihitsy ka le izy tsy hoe rehefa te hamme anao de mamme fa le izy APE tena kaikinao APE le izy apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple jereo ny trésor public ianao mandoa kaikinao trésor public ianao matahotra hoe sao de payena plus pénalité mandino ianao ny impôt matahotra tehirizina mafy mihitsy le taratasy
no anaty karama ary mbola un cinquième karama mba fantatrareo lasa taxe daholo un cinquième droit avy aizy zany lalàn'olombelona zany to zao ka zareo rehefa makako ny an'andriamanitra koa zao mbola aka mianara ny tantarany abrahama reto mianara ny tantarany abrahama raisinoto tsara mihitsy le teniny tonton taty eo fitiavana le izy pitiavana le izy de cette façon là aussi izy mettez-moi à l'épreuve de ny olona tonga de amin'io daholo on va mettre à l'épreuve Dieu. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si de mon côté, tenez quelque chose, misy zany côté anao anao jereo maso aloha, jereo mihitsy ny masony, misy zany ny zavatra tokony ataonao. Matoa Jéhovah amin'ny tena de mon côté, dikan'izay misy ny côté anao tsy maintsy ataonao. Ianao te hiprospère fa misy côté tsy ataonao fa ny côté an'Andriamanitra foana. Ianao fa milaza Andriamanitra hoe anao ny tany zay rehetra ho aminy ahoana ry any mbola mantra satria misy any amin'ny côté anao tsy ataonao. Zay le izy. De mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Mahatonga le insecte tsy maty mihitsy eo amin'ny fiainanao. Satria Andriamanitra tsy afaka miteny an'ilay valala. Tsy afaka miteny mafy. Fa ianao rehefa mandoa an'ilay izy sy manao an'ilay izy, afaka miteny mafy an'ilay valala. Ary zay ny mahatonga ny olona manana autorité amin'ny valala ihany koa. No zay alliance zay. Ao tsika. Ao tsika zay ataovy zao zay ao tsara. Il ne détruira plus. Tena kaikinao plus. Tsy niteny izy hoe une fois, fa plus. À chaque fois, vous apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits. Tsisy manque tsony, déclare l'Éternel. Soniaviny. Rehefa Andriamanitra zay miteny hoe déclare l'Éternel. Manao soni mihitsy izy zay. Le Seigneur des armées célestes. Et verset 12. Et toutes les nations vous diront bienheureux. Car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Reste note, dîme, c'est à payer. C'est à retourner, c'est à retourner à Dieu. Si tu as l'année de vous, il faut que 10%, 5%, 85%, tu as dit de 85%, à nos venons, 5% offrande, 10% dîme. Tsy verina amin'izay leçon zay tsony kosa. Ny offrande kosa nefany mahasamahafa azy amin'ny dîme. Ny offrande donné izy. 2 Corinthiens 9:7. Io le tenentsika foana rehefa mifarana amin'ny fotoana. 2 Corinthiens 9:7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur. Tena kaikinao ny décision dia any aminao hoe. Le choix zany ao anatinao. Eto zany Andriamanitra hoe tsy manery. Tadio tsara Andriamanitra tsy nanery ny Kaina. Fa nahita ny abelananao izy dia nanao ihany koa. Fa tsy niagrén'Andriamanitra ny Kaina satria naloto le offrande. Tandremo tsara fa raha resa-bola tsy haiko hoe iza ny naloto fo nametra-bola tao. Fa Andriamanitra mahafantatra amin'ny fo sy mahafantatra amin'ny vo. Anjaranao sy Andriamanitra rehefa tsy te hanome anao tsy maninona. Fa tsy sady mivotomolotra anao maniditra an'izy ao anatin'le ny pasteur koa zany foana. Andriamanitra ny amezanao an'le izy. Tandremo sao dia Kaina amin'izao fotoana zao. Tonga avany le mpanan-karena. Jesosy efa mipetraka eo amin'le tron. Tonga avany le mpanan-karena miaraka amin'ny akanjo mirebareba. Miakatra ny molotra, miakatra ny orona, mandotsaka. Tonga avany le raha matoa tsisy ny jery, tsisy nanino, tsisy ny raharaha. Satria iny zao hoe kely nomeny iny. Fa ny olona rehetra vao nitsangana amin'ny mpanan-karena tonga dia nitodika ohatrinona zao no napetraka iny. Satria tamin'ny andron'Israely tsy mba miafy loatra ny reny fa tena tonga dia sokopo be reny dia rehefa mikoritsana tonga dia reny ny olona. Fa ny amin'ny mpanan-karena tonga dia mitodika daholo. Tsangana amin'ny mpanan-karena matevina indray zao ny ao. Lasa le mpanan-karena tonga le anankiroa niaraka tamin'iny fa rantsa roa tsisy nitodika ny olona.
jesosy nahita anazy ary tonga dia nasain'andriamanitra nangina daholo manodidina izy ino raha matoa iny hitanareo ino sisiny tena nanome tena akaikinao zay le fitiavana le izy reto fitiavana le izy nazary mianatra fa sao dia avenareo faly mampianatra eto fotsiny fa nazary mianatra zao tena mianatra zao manokatra amin'ny masom-panahiko andriamanitra hoe le offrande tsy resaka hoe tokony atao e tena akaikinao tsy resaka tokony atao aloha izy au fait fa tena soahanao mihitsy ny anao an'le izy pasteur Odos zay pointure mpitiavanao mihitsy le izy pointure mpitiavanao le izy alléluia choix zany ao anatin'izy que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur sans regret tena akaikinao sans regret tsy hoe nanenina nandefaka 50 € tao androany ty ary fa ilaiko le 40 € takizay disy napetraka tao misy zany mi-existe zany misy mangiry firy avec regret Deus andriamanitra inona ary mbola hitana le te-ponikaina ny contrainte ozy izy le contrainte terena arahan'le déconne mihitsy inona mba ho mai mba mikritsana rehefa mikritsana maivamaivana dia fantatra koa hoe centime fa mikritsana mavesavesatra mba 2 € angamba zany satria 2 € be da be 2 € anatin'ny 100 mba 200 € mba matevina ihany tsisy contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie tokony mandindry mihitsy zany nareo rehefa andeha alléluia isa andeha hanao offrande oaizanao zany raha lahy mitsikitsika andeha hanao offrande tsy mbola nisy zany nazary mbola tsy nanao nefa ny tena ozy zay manana joie plus ianao rehefa midonner que de recevoir fa ny olona Dieu je veux recevoir nefa plus de joie ao amin'ny donner Dieu aime celui qui donne avec joie tena za tsy miteny andao no voady fa andaotsika heritreritra ndao samy heritreritsika tsirairay avy ohatrany ahoana ny lajany ohatrany ahoana pointure mpitiavako an'andriamanitra sasany isanandro rehefa mivavaka je t'aime Dieu je t'aime je t'adore Dieu je t'aime je t'aime je t'aime tena marina ao anatin'iny kay je veux zay keny ao ambadika le izy ny tena marina io zany ianao ahitsiko ny tenanao any ianao farany eto tsika tena ahitsiko ny tenantsika tsika etony mahafantatra ny tempontsika daholo tsika mahafantatra nylanjany dimy tena akaikinao nylanjany dimy tsy nylanjany karamanao mihitsy akory ny ilaina averena nylanjany dimy tsy nylanjany karamanao akory hoe raha ohatra ka 100 € dia 10 € bof ça va manomboka 1000 izy lasa 100 lasa billet vert 5000 lasa 500 lasa billet ino moa jaune violet mienjana izy zany eo am'izay anao manomboka rehefa vao hitanao le lanjany hoe lanjany zay le prix à payer teo mifandray mihitsy le izy tantantany zany nohatrany hoe napiditra le sujet dia za mamela belatra ohatrany hoe lasa misy lanjany be le billet violet ny fa miteny anao fa na violet na rouge na jaune na inona tokony mitovy foana le izy satria tsy le valeur misoratra hoe 500 € za mahatonga atsika tsy ahita 500 € mihitsy satria mbola mazefatra be le lanjan'le 500 € par rapport amin'le teponao tokony handray an'le 500 € fa rehefa manomboka maivana tony zaza am'izay fonao ahita silalo 500 € anao satria efa lasa tsisy lanjany aminao tsony hoe 500 € taratasy any Madagasikara zany 500 € zany tena be chiffre se aty se mamoaka biana 500 € iny fotsy makaramako lozy ty mbola andro vitana dimy mandray 500 € raiky ry zay le izy manko natondra la billet anankiray le 500 € nefa za tamin'ny Madagasikara tsy mbola nikarama 500 € akory fa faly rehefa mivoaka avy mivotivoty zany posy zany misy million satria le zay le lanjan'le vola selon l'homme ao tsika Dieu nous a bénis en toutes choses donc on lui doit tout Deutéronome 8 14 18
Manomboka miditra ao anatin'le lalàntsika fa fampatsiahivanaandriamanitra dia autoronome 8:14-18 narany saosy prends garde de ne pas céder à l'orgueil. Zay le orgueil. Orgueil le izy hoe fa maninona zany mila mandory paster. Tena hoe kaikinao orgueil le izy. Et d'oublier l'éternel ton Dieu satria tambola goka amin'ny posinao Dieu fa rehefa manomboka vitanao nandraitra azy manomboka tsy Dieu tsony nanomboka natakatra fripy manomboka melasa nanomboka niakatra magasin tsy hita tsony nanomboka niakatra stady hoe tena mahavita mividy tsy haiko marika anankiray ana pataloha Levis izy koa zany Dieu mitakidimy zany. Raha Dieu ko tsy ameny plus tena kakinao hoe kivy kivy amin'izany fotom-pisainana zany nazary kivy amin'izany fotom-pisainako zany zahako le fotom-pisainan'olombelona zany tena mana-kivy mihitsy zany ndraindray mieritreritra hoe tena orgueil izy. Misy fotoana ianao mieritreritra hoe za tsy orgueil zay za tena humble serviteur je suis humble. Fa au fait ianao tena misy orgueil ke tena tsy tsapanao mihitsy hoe akaikai zany raha vao tsy matsapan'Andriamanitra kosa ao anatin'ny fanomezana dîme aux offrandes efa orgueil ny anarany. Tsy zany no tena prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'éternel ton Dieu. Faut m'oublier l'éternel ton Dieu anao dia efa orgueil ny anarany kay. Qui t'a fait sortir d'Égypte zay namafany elokao io zay nanasitrana ny aretinao io tsarovy name fo vaovao anao io anao tena mbava amin'ny fahafatesana tsarovy izy mipiry anao ny narary tsy ny hoe nanana zany fomba fiteny il est fort elle est forte tena efa teo mbava amin'ny fahafatesana izy ohatrany hoe naresy fahafatesana be ny tena kako ina koa mba resinao io ty naresy fahafatesana comment non fa mirepon'Andriamanitra izy niazona ny anao tsy nilatsaka tany an-davaka tompoko. Psaume 103 misy an'izany verset 3. Verset 15 qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions. Lalana zay alehanao ne ka feno piège ny satana fa izy ny conduire anao Andriamanitra velona dans des lieux arides sans eau où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Tany anatin'ny tany ay ianao nefa nanino mitahiny ianao misokafa ny lalana tao anatin'le période tamin'ny 2008 sy ny karazana hoe crash boursière et tout fa mbola vita ny tazona ny anao tena hoe kaikinao tsarovy ary Andriamanitra. Verset 16 dans ce désert il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Verset 17 surlignez. Prends donc garde de ne pas te dire c'est par mes propres forces, ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Za mihitsy ny tena nahy za mihitsy ny tena ratsy nanao an'izao za suerako mihitsy ny tena nahatonga n'io entreprise io nitsangana tena orgueil manomboka am'zay tena commencement de la chute n'orgueil. Verset 18 oatsika souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements. Teny kaikinao zay le engagement misy ny côté anao dia misy ny côté s'engage Andriamanitra ary tsika koa mila s'engage qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Dima tena honoré respecté sady mihonoré an'Andriamanitra. Dima ozy tsika teo famerenana mettre Dieu en premier lieu amin'ny zavatra rehetra. Ny anarako dima voalohany izy nareo iny le fanjoroako favolombelona taminareo misy zavatra omen'Andriamanitra anahy tamin'ny 2003 dia mianatra ao anatin'izy mianatra tamin'izany mbola tsisy fantatro zany zavatra rehetra zany mbola un millième zany ny zavatra ny connaissance ako momba n'izany dimy zany fa niezaka atao anatin'izy hoe tena te honoré anao Andriamanitra ampianaro ahako mahatonga atsika mitatra ao anatin'le izy ny connaissance atsika tsy mijanona amin'le hoe dimy mandona tapany dia mamerana fomba fiten'ny mpisotro zany satria sy ta hisotro toaka be dia mody apreveny le anankiray satria bebe vola kokoa
mandona tapany dia mameriny tsy ohatr' izany Andriamanitra na 636 c'est loto nando 6 meo 36 zany jereo remarqueo tsara hoe re mpanao loka reny za tena mitenareo raha misy miloka mankanisa ty dia délivré nareo aza menatra mety mbola misy miloka zany mety mieno ambadiky ny radio na tsy haiko fa ny akabeazandreny olona te anakarena olona tia vola dia jereo ny akabeazan'le tena mpanao ndreny olona tena tsy manana iny mihitsy ny tena anakabeazany manao azy olona chômeur olona jereo satria te ho millionnaire tapoka daholo tany Madagasikara zao dia hoe ny olona nahazo tamin'izay ny PMU vao tonga tany nahazo 100 millions inona ny zavatra mividiany voaloha tonga dia lany le vola RAV4 Toyota 4x4 RAV4 vao nahazo 100 millions dia mividy 4x4 dia lany le 100 millions dia tsy songo izy pasteur Rodolphe zay meo 100 € izy ny olona anankiray manatsaina fa vitany tonga 1000 € dans 10 jours fa meo 1000 € ny olona tsy manatsaina fa dans 10 minutes iny dia tsy hitanao ntsony marina le izy tsy afaka tsy andagna tsy afaka hiteny mihitsy hoe tsy marina zany fa marina zany zany mahatonga antsika mena connaissance aloha zay vao mena antsika le fanapahana zay matokenikely dia manapaka amin'ny be fa matokenikely mena connaissance aloha ianao comment faire ahoana amboarina daholo ny toe-pisainana ny toe-panahy rehetra mba tonga anao rehefa mitobaka le izy avy eo tsy problème anao tsony tsy problème anao tsony ny ame 500 € an'ny olona zay mangataka aminao raha zao anao dia c'est 5 € dia efa mifonao voatsy ianao hoe zary tsy manana kahoana ny amezako anao 5 € zay mihitsy le toe-po tena tokony amboarina zay mihitsy le toe-po tsy mety zary tsy manana ry pasteur kahoana ny amezako 10% ny anahy rehefa 500 € ko mbola omeko 50 € indray ny fiangonana rehefa tokony hanohana anahy mihitsy tokony manao cotisation mihitsy nangamba ianao pasteur zay toe-po zay mihitsy ny tsy izy zay satria zany ny Andriamanitra tsy marina aminao tena kakao satria zany ny Andriamanitra tsy marina aminao teneno izy satria Andriamanitra zany tsy marina aminao hoe satria sasany manana karama 3000 sasany 2000 sasany 1000 dia nenao 500 tsy marina zany Andriamanitra fa raha matoky amin'io 500 io ianao ianao ndray mitantana 5000 manaraka izy tsy resaka hoe prophétie zany teneniko zany zao fa resaka simplicité any tenin'Andriamanitra hoe miana sotra miaraka amin'Andriamanitra tena kaikinao miana sotra amin'Andriamanitra aza sarotona mihitsy ny Andriamanitra maître Dieu en premier tena hoe kaikinao maître Dieu en premier na vao maraina ary zay mivady tena fo maraina be mihitsy oui manao sport fa alohan'izany zavatra zany misy zavatra ataonay mivavaka tsy maintsy maître Dieu avant de faire quelque chose na dia fo maraina takinina ka ny anany pasteur ka za mitely maraina ohatra hoe raitsiko ohatra zao da tolaza ohatra mi ka za mitely maraina tonga dia hoe misy asa ataoko amin'ny roa maraina indray za mifo azy fa tsy il faut mettre Dieu en premier rehefa mianatra ianao tena tian'Andriamanitra anie zany ianao ne vao lina anazy ianao hoe tiako zay ty azy zay fatrapitady ady dia ahita tiako zay ty azy zay fatrapitady ady dia ahita mba hafatrapitady amin'izay ary manomboka androany Andriamanitra tsy manao favoritisme tena kaikinao tsy fisy favoritisme amin'Andriamanitra Genèse 4:3-7 tsisy favoritisme zany hoe za mihitsy ny efa tiany abela raha ngafa ianao mihitsy mikaina ny tena tsireviko tsisy an'izany i tonton ihany na tena tiako satria mamedima anahako fa ihany na tsy tiako satria tsy mamedima anahy tsy hany mihitsy le izy fa fitiavana le izy fitiavana jereo tsara ne raha remarque anareo zao ataoko hoe degré en révélation momba ny dimatsika tena zany tena mitombo kosa le izy efa nahafantatsika omaly fa androantsika mbola mahafantatra plus indray zay fahafantarana plus zay araroty zay zavatra zay ifandraisanao amin'Andriamanitra si Dieu a agréé l'offrande d'Abel et a renié celle de Caïn satria ny Caïn nataony ohatry ny devoir le izy tena kaikinao tsy devoir le izy raha ohatra ka raisinao devoir le izy zany zay mihitsy ny problème manao
hoe tonga ndray tia mivoalohan'ny volana devoir ayayay ny andro nesa paster e tsy mitourne posy aizany enveloppe ro voaraisinao devoir ary izy a kaina zay anao toepon-kainy zay dina nataonkainy namono any abe la izy mifarana satria le reste paster allo aloha sao de tsy voalohako le dety allo aloha sao de tsy voaloha le facture ka ataon'ny fanjakana ohatr' zao ne zay tonga de gadraina ane zay tonga de esorina ao an-trano ane zay paster raha vao tsy voalohanay le dety oui ozy izy paster oui fazia ary aloha satria mbola tsy voalohany aminao andriamanitra fa raha voalohany aminao andriamanitra zavatra io antan'io mivadiko na zavatra nahagaganay na tonga n'le compte tsy mointsony satria niala le dimy voaloha tsy haiko comment se fait-il tsy haiko za jamais antan'io za tsy mivérifier compte zany tsy adala akory a hoe de manao fitangikibony mivérifier compte a fa ny tiako tenena hoe raha ohatra hoe misy zavatra tena ilainay a de vidina le izy tsy mametra-panontaniana zany hoe sao de tsy fanahina le izy za hoe ilaitsika io fantatr'andriamanitra fa ilaitsika io amin'ity mois ty andao alay mapety atsika io de ataotsika le izy ao tsika misuivy raha na tsara nareo de jereo tsara tamin'ny voalohany zay vao tonga teto hoe miverina ny asa ako tany Madagasikara nandodima foana mihitsiny fa teto nisy fotoana tsy nahavoalodimy satria nanomboka ny asa ako de ny tonga de ny tao anatiko voalohany indrindra efa manambady manjanako ako de facture de tany foana ny voalohany de oui tsy nahavoalodimy mihitsiny ako tena tsoroko anareo tena tsy nahavoalo mihitsy fa une fois am'izay ary isorako an Jesosy le izy ny contacté ny pasteur Rodolphe izy ny tena secret tena tsara izy alefaso aty amiko izy sady relier amiko kosa alefaso aty amiko le dimy de am'izay tsy maintsy mandoa ataoko hoe tsy maintsy mihitsy izy ataoko ohatry ny devoir aloha izy tamin'ny voaloha de ny pasteur Onja izay mivady moa za miaraka de pasteur Onja de ohatr'izay manangona le dimy zay de alefa ny pasteur Rodolphe ny antony satria am'izay tonga de nin'Andriamanitra aloha voailika voaloha ao tsika rehefa voailika de ny zavatra nagaga tsy nidina mointsony ny comptenay je sais pas comment ça se fait ao ambony ao fa de zay fotsiny le izy aloha tonga de tsy tapaka tsony tsy tafiditra mointsony fa volombelona le izy de eto na tonga ny abel ohatran'izay zavatra zay il a donné les premiers-nés Genèse 4:3-7 au bout d'un certain temps Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Tsy voateny teto hoe ohatry ny ahoana le genre produit tsy nitenen'andre tsy voateny hoe efa pourri kosa le izy tsy nitenena hoe pourri le izy na hoe faran'izay ratsy. Verset 4 Abel de son côté présenta les premiers-nés tena kaikinao premiers-nés de son troupeau et en ont fait les meilleurs morceaux io le offrande-na io tsara indrindra tao aminy. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5 mais pas sur Caïn et sur son offrande. Fa ninona ary nitongilana tany amin'ny Abel ave le izy tsy quantité le izy tena kaikinao tsy quantité le izy ao zany le izy tsy quantité hoe za pasteur nanome 2000 ako de mila karakaraina be zany ao amin'ny église mila poste tsara aza vao mai ianao tsy mahazo inina fa ao ianao Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona. L'Éternel dit à Caïn jereo ny mbola fitiavan'Andriamanitra ny Caïn verset 6 pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est si sombre. Izao fanaraka am'le 2 Corinthiens 9:7 teo tsy avec joie mihitsy ny nanaovany an'le izy kay amin'ny film moa izy raha tadidinareo le film efa tamin'ny 1979 le izy fa mbola teny be mihitsy ny Abel niakatra tsara le film fa ny Caïn nidina zany hoe tsy niakarihan'Andriamanitra le izy tsy niraisin'Andriamanitra le izy tsy ao nakory tamin'Andriamanitra le izy de ozy izy Andriamanitra verset 7 Genèse 4:7 si tu agis bien tu le relèveras mais si tu n'agis pas bien le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi mais toi maîtrise-le. Afaka maîtrisena zany ny péché le orgueil ihany kio zany za tsy niraisin'Andriamanitra ny anahy satria le teponao nefa andeha izy tsy hitan'Andriamanitra le tepo zay tokony nananany Caïn de laviny le izy
amen. Ianao mila mitandrina tsara mihitsiny, tena mila mitandrina. Tsy napetrakaina tao anatin'le offrande le fony fa naka tao anatin'ny masy izy a teny meny an'Andriamanitra. Hitantsika eo ilay izy verset 3 dia ohatr'izay ilay izy. Ny eny Abel kosa ny verset 4 premier-né sy meilleur morceau n'izay vokatra. Tanareo na tonga an'Andriamanitra ny teny hoe Jakoba ohatra izy tena tiako. Inona ny zavatra nataon'i Jakoba? Jakoba dia mikolokolo tsara n'izay fananana ary nanohy ny zavatra efa nataon'ny razambeany izy. Fa ny Esau, zay iray azo dia maty, zay iray azo dia maty, zay iray azo dia maty. Tena kaikanao zay koa ny problemanao io hoe mahatonga anao tsy prospère mihitsy, tsotra. Zay latsaka ao anatin'ny paosy zay latsaka ao anaty paosy lasa magicien ianao, tsy hita. Zay milatsaka nandeha ny 500 niakatra 1000 niakatra 1500 niakatra 2000 vao may ny aingana na tsy hita azy. Dia izy Andriamanitra aloha ampidinina indray dia ahidina indray ilay karama matokia fa Andriamanitra ao tsy mba olona ka handainga. Matokia no Andriamanitra eo azaraisina lalàna le izy. Tena kaikanao azaraisina lalàna le izy. Tadidro tsara fa mifinoana dia tena fitiavana le izy, fitiavana le izy. Nefany ny fitiavana dia ao anatin'ny finoana ihany koa. Conclusion zany amarana antsika azy. La foi en Dieu s'est présentée et prouvé notre amour à Dieu en lui obéissant. En lui obéissant. Tsy loi imposé dia lalàna be ao anatin'ny fiangonana. Fa tokony handodima sa tsy tokony tsy handodima tsony. Alefa amin'ny Facebook, le dîme c'est pour l'Ancien Testament ou c'est le Nouveau Testament? Et ça mamorona ny lalàna io daholo. Kristianina mifanampy fa ny tena mifana mifamelaka. Kristianina mifanampy mifamelaka le izy fa tsy mifanampy mihitsy. Vao mai mifanitsoka. Te amely hoe nenay zay tsy mila n'izany dîme zany efa miroborobe ny fiangonanay. Nenay indray misy mila dîme satria lalàna ao anaty baiboly mihitsy ilay izy. Tena kaikanao tsy lalàna le izy manomboka androany. Tsy lalàna le izy, tsy forcé le izy fa apporter ny baiko. Apporter le 10e. Dia ny an'ny offrande-nay donner selon le cœur. Preuve d'amour amin'Andriamanitra le izy preuve d'amour amin'le créateur. Ny foi tsy chantage. Tena kaikanao ny dîme koa tsy chantage. Oui, c'est le 636 namé de mon côté namé Andriamanitra. Io fa namé nanolotra tandremo ary sao dia tsy mivaha varavaran'ny lanitra. Satria Andriamanitra mihitsy tena ovako varavaran'ny lanitra ozy izy. Je vais ouvrir les écluses des cieux ozy izy. Marina zany. Tokony marina amin'izay zany eo amin'ny fiainanao manomboka androany. Tsy hoe je te donne Dieu donc tu me donnes en retour. Tenenao kaikinao dia hitsangantsika. Dia tenenao kaikinao cessons de regarder ce qu'il a à nous donner. Ny azo veka mission tena tsy hitory ianao an'izay intsony hoe manomeza dimy dia ho hitanao tsara amin'ny valiny. Tsy hisy intsony zany. Hifonana aminao raha ohatra ka ohatran'ny nanery ianao taloha. Fa androany ao anatin'ny vavaka fohy izay anaovantsika, izay ataontsika. Dia tenenao Andriamanitra hoe mifona aminao hoe fa tsy nino aho taloha. Tsy nino aho. Tsy nino aho. Sandrato ny vavakao dia mifona fotsiny. Fona aminao hoe fa tsy natateraka n'izay zavatra tokony nataoko tao amin'ny royaume. Fona aminao izay zavatra tokony nefaiko hatramin'izany efa reko foana fa tsy nataoko izy tsy niobehira taminao. Nefa za fa milaza ny zanakao. Les enfants maka place any amin'ny ray aman-dreny tout de suite. Ray masina amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Tsy hainay tsisy ohatranao Jesosy eo amin'izany teny sy fananarana sy fampianarana izany. Diso izay fandraisiny olona lany nefa fitiavana, profitiavana. Naverinao hatrany amin'ny tantaran'Kaina sy Abela mihitsy izay Jesosy.
naverinao mihitsy tamin'ny tantarany Abrahama izay mbola tsy nahare lalàna akory na indray mandeha ary teny mbava Mosesy hoe tsy maintsy mandoa ny ampafolo kare. Ireo taranak'Israely no teneninao tamin'ny alalan'i Mosesy hoe tsy maintsy, dia mainka izy ireo tsy nandoa Jesosy. Fonanay aminao fa zahay reto tena nijery nigainay foana zay na teo ampandoavana dimy sy fanaovana offrande azy. Ny fitiavanay ny tenanay fa tsy ny fitiavanay ny hafa sy ny fitiavana ny olona kafa sy ny fitiavana n'Andriamanitra voalohany nanaovanay ny dimy sy offrande taloha. Fona aminao zay Jesosy. Tiovy amin'ny ranao sarobidy zay mangataka izay mbo voafafa ny detinay aminao, fa ny facture sy ny detinay eto ambony tany ny kingery zay mamafa an'izany amin'ny alalan'ny vola zay omeny. Nefa nkay ianao kay nanolotra ny hery sy ny tanjaka mba havoriana hery sy azonay gain eto ambony tany Jesosy. Tompo mamelany alokay mamindrafo aminay fa matoka izay mbola manana ny ambiampy ety ambony tany dia no mifamindraponao avokoa. Manomboka androany efa Jesosy dia te hiprospere mihoatra zay, tsy noho ny fitiavana ny ananana ny zavatra rehetra sy ho potika soloso rava tsy handovanay ny lanitra akory, fa tena fa lera saison sy fotoananay zao no tokony hanapaka sy hanjakazaka satria anao ny tany sy rehetra ho aminy. Jesosy hoe mamelany elokay mamindrafo aminay ny tsy fahaizanay ny tantana sy tsy fahaizanay natoky tamin'ny kely nefa zay te hanapaka amin'ny be, te hanapaka amin'ny plusieurs milliers d'euros zay na plusieurs milliers de dollars, te hanana sy gérer entreprise zay nefa ny gérance an'izay eo ampelantananay ary tsy vitanay akory, ny manilika ny dixième sy manilika ny offrande fa nomezam-boninahitra anao. Jesosy mifona manomboka aminazy Jesosy, za mihitsy tsy nanaja anao, nanaja anao tamin'ny teny sy nanaja anao tamin'ny molotra, fa ny foko ny fitiavako tsy tahaka ny neny Abrahama zay raiko ara-pinoana. Tahaka izany avokoa zay tsirairay avy reto androany maneniny zay Jesosy, maneniny zay Jesosy. Asandrato ny vavako tena maneneny raha tena teo sincère amin'Andriamanitra ianao, tsy mamatotra anao mihitsy sanatria, fa sois sincère envers ton Dieu, sois sincère avec ton Père. Raha ray ahy izay ajako, raha tompo ahy izay tahotra aho izy Andriamanitra. Jesosy ho za mihitsy miteny izany hoe tompoko ianao, raiko ianao nefa za tsy mahavita manaja an'izany zato isan-jato. Mifona eto anatrehan'ny eglizinao, mifona eto anatrehan'ny fananao masinao. Ary reto tsirairay avy reto ihany koa mba raiso ny fifonanay miaraka androany Jesosy. Ny tsy fanajainy amin'ny précepte sy ny ordonnance izay voasoratra anaty baiboly tokony ho atao, tokony ho efany. Fona Jesosy malala, fona Jesosy, tena mifona Jesosy. Maneniny zay Jesosy. Zany no mahatonga ny valala, zany no mahatonga ireo valala mbola afaka mihinana anay, mihinana ny ankohonanay, mihinana ny arabolanay. Mahatonga ny comptenay sasatsasany mbola miditra ao anatin'ny négatif. Nefa ianao fa miteny hoe sokafako ny varavarany lanitra mba handrotraka fitahiana nefa nitahaka ny tsy miratsaka ilay izy. Satria zahay mihitsy kay tsy mahavita an'izy. Ianao no miteny de mon côté je vais ouvrir les écluses des cieux, fa de notre côté qu'est-ce que nous devons faire? C'est apporter la dîme. Parce que nous avons volé dans le trésor du temple par les dîmes et par les offrandes. Jesosy hoe mamelany elokay androany, fa fondetinay Jesosy. Tena mitalao aminao zay fa fondetinay androany. Tena andetehany lanitra plus que ny eto ambonin'ny tany zay Jesosy. Fona Jesosy, tena mifona zay Jesosy. Mamelany elokay Jesosy, tsy miendrika mihitsy zay, tsisy famendrehana, tsisy hoe efa mipaye prix zay ko tsy tokony tahina betsaka, tsy tokony prospère noho jetlisa ve zay. Fa ke mahatonga anay tsy prospère satria mbola misy dette tsy paye ao an-danitra. Dette na dîme sy offrande be da be. Jesosy ampianary zay fananatra zay mpivady, zay mpianaka manomboka androany. Raha eo misotranao zay, sotranao zay raisinay ny androany ny décision, raisinay koa ny famelana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao hifananatra tsika, ndao hifampitaritry tsika amin'ny famarinana,
tomasinareo mihitsy ny teny vadiko a raha ohatra ka misy tsy vitako a na offrande na dima teneno ndao ifanaitra tsika ndao ifanaitra tsika anokatra lalana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary anokatra an'izany izy tsy hoe satria hoe miteny ny vavam-pastera zany fa anokatra lalana izy satria marina izy aza mieritreritra ny tenanao tsony fa ianao tsy maty ianao tsy velona ho an'ny tenanao tsony fa velona ho an'ny hafa tanareo le hoe lalàna meny Jesosy hoe fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana ny hafa fitiavana ny hafa ihany koa le izy la loi de l'amour satria io baiboly io tadidio tsy tonga teny am-pelatananao hoe tsy nahazo connaissance mihitsy ianao raha tsisy namafy tany tanareo le papiely baiboly sy ny fikambana papiely baiboly ny raha-tany i pasteur onjany Gédéon le Gédéon iny tena tsy ro favolombelona kely iny izy pasteur aiza le micro tsy ro favolombelona kely le izy hoe ohatry ny olona ohatry ny ahoana afisy hoe ohatry ny olona ohatry ny ahoana ny ao ambadika iny zavatra iny sy cotisation rehetrarehetra ohatrany le nitantara sy Alléluia. Efa hitantsika angamba le Bible kely le Gédéon mangamanga kely lena ny université izy indraindray na ny McDo be dia be mihitsy indray mizara amin'ireny ny jeune dia fetomboan'io ankizy lahy tany États-Unis en fait ohatrany hoe nanao réunion tanatina café ohatran'ny kristiana zany dia nanana idée tsotra izao fotsiny zareo hoe tia vo évangile ty izy tena zavatra trésor be fa betsaka dans le coin eran-tany tsy malala nefa mila mpahafatany na bonne nouvelle dia zareo zany niombona tamin'le groupe ke olona telo na efatra hoe andao hitady moyen mba hititena ny évangile zany partout dans le monde niainga tamin'izay zany nisy fitiavana atao anatin'zareo hoe hipasser l'évangile toran'izao tontolo izao dia ana fotoana sy takatra ny saina zareo ihany nefa izy tsisy hoe olona be dia be le namafy nanao izy zareo mihitsy zany paye le prix zareo zany nandoha vola hoe aparitaka le baiboly dia anatin'ny fotoana sy takatra ny saina be dia be ny membre rejoindre amin'zareo manino mame vola koa madony manino éditena an'ireny baiboly bleu Gédéon reny gratos dia izao reny ny olona amin'ireny en fait association chrétien dans le monde entier à Madagascar misy naiza ny tena pseudonyme mihitsy hoe za ame vola ho an'ny Gédéon zany satria Gédéon tena association internationale mihitsy hoe amafy pour l'édition an'ireny nouvel testament reny dia misy fa ao anatin'le izy chrétien daholo izy chrétien ara-tany dia misy enquête mihitsy ary hoe tsy ny olo rehetra miditra anatin'le association Gédéon fa misy hoe ame vola hoe chrétien misy enquête be dia be zany miainga avy any États-Unis hoe chrétien tena miorina tsara misy zavatra be dia be fa association chrétien dans le monde entier manino miray fo miray saina miray fanahy mamafy dia manaparitaka an'ireny dia vaovao mafaly na ny jaina l'Amazonie ary tonga reny zavatra reny naiza ozy zao tamin'ny herintaona zao ohatra 500 millions ny fanaparitana ny évangile reny partout dans le monde entier zay zany le satria fantatra bonne nouvelle le izy ny olona zay mahazo an'iny tsy maintsy délivrer ka zay zany namafy zareo niainga tamin'ny kely zareo 3 tamin'ny voalohany fa no nifatikisa sy ny fitiavan'Andriamanitra dia niparitaka be le zavatra dia manino béni be daholo koa ny olona zany zao amilany reny zavatra reny voninahitra n'Andriamanitra nasiko nijoro favolombelona an'izay pasteur satria izy nahita an'le nafantatr'olona izy zany mifantatr'olona akaiky azy izy hoe lasa membre an'izay zavatra zay dia le izy tena fanomezana le izy mampitiavana mba hamafy baiboly ka iny baiboly iny tsy tonga teny aminao iny raha tsy nisy namafy ka ianao koa mila mamafy koa ianao mba hijinjana hafa mety tsy ianao ne le izy fa fitaovana ianao ao anatin'ny échelle anankiray ianao échelon anankiray ianao mba tonga an'le olona tonga any amin'i Jesosy amen samy hita in'Andriamanitra marana amin'ny fotoantsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy zao anareo amen 2 Corinthiens 9:7 ahitsika tsara tanterao zay tokony atao peace